tsy misiritsaka mihitsy. Fahafantarako an'ilay zoom-pandrifa zany eo amin'ny anona aloha zao tsy mankasitraka matetika eo amin'ny taxi be. Ianao mandofo ireny nefa ny service-nao ndraindray ianao asaina mitsangana tsy omensy plasy nefa ianao mandofo vola. Rehefa miala ianao ohatsy mbola tsy tonga amin'ny ariva koa ianao dia efa PPN indray na efa manana vidin-zavatra normal ary izy dia ampiakariny rehefa amin'ny fotoana tiany hanararotana amin'ny mpanjifa. Dia raha mividy zavatra koa dia indraindray raha volanao zany raha ohatra hoe mahatakatra zavatra ambonimbony nefa lazaigny fa tsisy famerom-bola foana. Hatreto aloha zavatra hita aloha raha majinika aloha zany tsy miasa ntsony atao amintsika dia lasa bombo famerom-bola raha mividy zavatra kely. le tsy eo amin'le ilaina azy mihitsy zany hoe tsy maintsy mividy fotsiny ianao. Mandeha lafa maro ny fomba fiarovana amin'ny mpanjifa. Ny anankiray le olona tenany mihitsy aloha manana ny atao hoe sainana sy eritreritra amin'ny fiarovana ny tenany. Ny fanjakana ny asa andraika eto amin'ny fanjakana manko dia ny hiaro ny mpanjifa amin'ny akapobeany zany. Dia ozy izy ianao hoe voary tsara ve za samy teny aminao fa mbola mila ezaka ny tsirairay avy mihitsy vao tena voaro. Zay ihany zavatra mety tsy karitra ny olona amin'ny fomba fihetsika napitarika fikambanana anankiray hoe lasa fitaovana politika fa ny anay kosa dia mazava be nampanohatra na fomba fanjakana samy mpanjifa daholo. Zay zany zavatra mahotakinay koa aminay samby association zany satria ny antony dia tsotra misy manao fanambarana fotsiny fa ny asa tsy misy. Zay zany takinay